ilay mpamonjy mpanantenainy. Mba hahafantarantsika ny antony naterahan'i Jesosy dia ndeha hanao jeritodika isika. Ary fotoana lasa izay fony ny Israelita vahoaka an'Andriamanitra tao amin'ny tanina mpanantenaina dia tsy nakatoan'Andriamanitra trany izy ireo. Indray andro Andriamanitra dia naniraka amin'ny mpaminaniny iray ampitandrina ny Israelita ny amin'ny vokatry ny tsy fankatoavany teniny. Ny mpaminany dia olona milaza amin'ny olona izay tian'Andriamanitra ho fantatra izy ireo. Nisy mpaminany iray antsoina hoe Isaia ny rahan'Andriamanitra. Ilaza amin'ny fahatongavany mpamonjy mpanantenain'Andriamanitra ka hoy izy: fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy no omenantsika ary izy no anjaka. Izy no atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay sy andrian'ny fiadanana. Izy anitatra amin'ny fanjakany ka ampitoetra ny fiadanana mandrakizay ho amin'ny seza fiantrainan'i Davida sy ny fanjakany rehetra. Iorina mafy amin'ny lalàna sy ny rary ny fanjakany, ankehitriny sy mandrakizay. Izany no ataon'ny tompony maro amin'ny fitiavana. Na dia teo aza amin'ny fampitandreman'i Isaia dia tsy nakatoan'Andriamanitra trany ny Israelita ka naniraka mpaminany hafa indray Andriamanitra. Mika no anarany, ary ny hafa no an'ny Israelita dia toy izao: ary ianao ry Betelehema sy Efrata, na dia kely aza amin'ny tanànan'i Jodasy, dia avy aminao ny voan'izay anjaka amin'ny Israely ho ahy. Ary efatra izay no nisiny. Fantatr'Andriamanitra fa rehefa tsy mankatony lalàna isika dia mandratra ny tenantsika na ny hafa. Naniraka amin'ny mpaminany ny Andriamanitra mba hamonjy antsika amin'izany. Saika ny mpaminany rehetra dia niresaka momba ilay mpanapaka ho avy izay hanadio ny tsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fahotantsika.